d'honnêteté fandaharana hifanentanana ankatoavana ny sitrapon'andriamanitra hivavaka ho an'ny firenena sy hiadina amin'ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. raha ny olo koa izay natsoina amin'ny anarako ho avy anetitenaka hivavaka sy tady mitavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia hiaino any an-danitra aho ka hamela ny elony ary hahasitrana ny tany. soratra masina ny fahamarinana manandratra ny firenena oabolana 720 andiny fatelo amin'ny efapolo. Tsy adidiko izao samirery fa adidiko izaho sy anao. rehefa malala amin'ny tompo dia toronazany ho anareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy dia tsoky tompontsika. Torantsika trany manaraka zao fandarana zay tanterahany toivaka ny fahamarinana izao dia engane zao fotoana rahantsika izao dia rasantsika hery hatrany etsika anohatra ny herin'ilay ratsy zay manimba sy manapotika ny fiainantsika na ny fanahintsika na ny firenentsika noho ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. Ny Révérend Arjona Davida moa no anatanteraka indray izao fitondrana ny ten'Andriamanitra ho fampiresana antsika amin'izao fandarana izao. Hivavaka isika, Andriamanitra dia misaotra anao indrindra izay mbola nomena izao fotoana izao afara mifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Atao ary tsy miafana aminao ny zava-misy eto amin'ity firenena ity fa dia tena manjaka tokoa ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana. Fa malalo mamindraha fo aminay mifona aminao izahay noho izany zava-misy eto amin'ny firenena izany. Tompo dia angataka izay ny fanasitranana avy aminao satria ianao ry ihany manana vahaolana rehetra ny amin'izany. Tompo malalo dia tahiny fotoana rehetra tanterahana amin'ny alalan'izao toivaka ny fahamarinana izao mba ho tahinao ka anovanao fon'olona maro mba atanteraka ny sitraponao. Tompo malalo dia atolotrana ao an-trano ny dera sy ny hatsara voninahitra ataonay izany vavaka izany amin'ny anaranao rery ihany ry Jesosy Kristy Tompo. Amen. Lasa fomba fanao sy mamena titsony zao manompon'Andriamanitra za de lasa fomba manao ny voninahitra sy ny vola no atondra kolikolo anany tanorana nefa sola de pensary bakolo fa ianao rara tsisy vola de demela tanteraka mihitsy zao hoe vola marana Enoi, ny fitiavam-bola fototry ny ratsy rehetra hoy ny baiboly. Isika nefa ity dia tena mankafy ary miondana kolikoly. Tena mampifarahotsana mpirara ity. Hoe ahoana? Tafito tapiangona nisy tika tomakahiny. Nanemsika zareo, zay tena zametoleo. Ny tenin'Andriamanitra no ifikiro ampiray ny feo.
Tsangan Ramsey Montrésolé Kontaksay ny fanifety antena sananande Alolazay ny velone amy volana koliko Tenana mankalaza ny devo Ratonda fangalarane tsy mitondra makaizane Fa mandosika nao anaty avobe ny ray tsy mba azo ambanina fa tena miteraka fifandrafiny rehefa ny mariny izao ny vidina dia iza itsony no azy itokiny misy ireo zatra nandray tamin'ny tanany nefa dia ozona ho an'ny taranany tsy mba matahotra hoe misy farany Belzebuba ny taony ianarany losany rehefa nataony fanadiadiana dia tsapa fa maro ny mbola tsy lina hoe rany vahoaka ny mirahina dia foana tanteraka ireo abibina firisanjato ny kristianina nefa dia maro ireo zay mody fanina sady mikipy no mihinan-kanina avy amin'ny lalana tena tsy marina losany ahoana tsara losany handao ary e alolazay ny velone amy volana koliko Tenana mankalaza ny devo Ratonda fangalarane tsy mitondra makaizane Fa mandosika nao anaty avobe Sikizaminy zao no tokony mba ho fitaratra Fa tsy sikindray no mpangalatra Manao rehefa hitsangana anafona izany telo efatra Nasiura monitsony sika eto atany ny ten'andriamanitra zay hitondrana fampahirezana sy vatsim-panahy antsika indray a dia araka ny voasoratra ao amin'ny epistely soratany Santa Paolo amin'ny Titosy amin'ny toko 2 ny andininy faraka 12 sy ny 12 ho nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Tompo fefa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra zay famonjena ny olona rehetra mampianatra antsika handà zay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izy fefa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra ty taratasy ty moa dia nisoratan'ny Santa Paoly manokana ho an'ny Titosy izay zanany ara-panahy moa izany mpiara-miasa aminy farao ny Santa Paoly ny manoratra taratasy pastoraly ho an'ireo zanany ara-panahy toandry Timote, Filemona sy ny sisa taratasy fampahirezana sy resaka ataony mikasika ny fandaminana ny fiangonana sy ny asa fanompoana tanora jentilisa anankiray Titosy zay nandray ny filazantsara notorian'i Santa Paoly ka ny vafo voalaza moa zany amin'ny Galatiana toko 2:7 dia tena noraisiny isan'ny olona nitokisany satria nazotona anarady azy nataiza toerana lihany dia nazotona anarady azy tokoa Titosy amin'ny mataratasy pastoraly azy moa dia misy hianatra sy fampianarana torolalana zay tena ilain'ny mponampon'Andriamanitra tokoa amin'ny asa fanompoana zay tanterahany eto amin'ity epistely ty Santa Paoly dia mampahery ny Timosy mba hampianatra sy hanambara ny fotom-pampianarana tsy misy kilema raha resaka ao amin'ny fiangonana no lazaina dia misy karazan'olona samihafa ao araka ny sokajy taona ao ihany koa ny lahy na ny vavy dia mila ampianarina azy ireo ny fitondran-tena tsara zay takiny ny tenin'Andriamanitra ary tokony ho arahan'ny olona zay nandray ny filazantsara eo amin'ny 1:1 ka hatramin'ny 10 amin'ity Titosy toko 2 dia saika niopana amin'ny fampianarana ny tena fitondran-tena mendrika tokony
hita eo amina ao amin'ny fiangonana araky ny sokajiny avy na sokajy taona na sokajin'olona sy ny karazany lehibe na tanora zany na lana vavy. Fa eto amin'ity andininy fa 20 kosa Saint Paul dia milaza ny antony ilana ireo toetra zay voalaza eo ambony ireo. Voalohany dia nambarana Saint Paul ny momba ny fahasoavan'Andriamanitra. Fahasoavan'Andriamanitra zay fanomezana mamepona. Raha mamakytsika ambony atao hoe fahasoavana men'Andriamanitra dia amin'ny Efesianina 2:2 ny teny 9 dia ambaran'ny Saint Paul fa fahasoavana namonjena anareo ary amin'ny finoana ary tsy avy aminareo zany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isirere. Zany hoe fanomezana mamepona men'Andriamanitra zany fahasoavana. Zany fahasoavan'Andriamanitra dia toy ny rivotra mitsoka ka manentika izao tontolo izao ka mahakasika fanahin'olona maro ka nandray ny famonjena avy amin'ny tompo. Anisan'izany ny olona tao Kreta moa dia firenena anankiray zay any Asie Mineure izy io nisy lalana zay nisy fotoana nandehanana Saint Paul andeha ho an'ny Roma ny alatany Jerusalema andeha ho any Roma dia nandalo tamin'io tanàna ny Kreta io izy toerana efa nisan'ny Saint Paul io ka nitoriany filazantsara ary maro tokoa ny olona niova fo to amin'ny toerana io ka nandray ny famonjena. Ny votoatin'ny taratasy nosoratan'i Saint Paul ho an'ny Titosy eo amin'ny andininy voalohany dia ny filazana zay mendrika ny fampianarana tsy misy kilema na tsy misy tomika ozy izy ny dika teny ombonana ekumenika. Io filazantsara ny fahasoavana sy ny famonjena io dia mampianatra atsika anda ireo karazana fanompo-tsampy idôlatria, ireo karazan-javatra manohitra ny fivavahana marina, ny filany nofo, ny fitiavam-bola sy ny kolikoly sy ny sisa. Ireo no lazainy Saint Paul atao eto hoe toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra. Eo amin'ny 120 moa Saint Paul dia manambara an'izay toe-panahy tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao izany. Ny fahasoavan'Andriamanitra io dia mitaiza antsika pino andany toetra tsy zay toetra rehetra tsy manohitra an'Andriamanitra na tsy mirara an'Andriamanitra na manao an'Andriamanitra tsy misy mihitsy. Mitaiza antsika andany ny fo manontolo ny filany zao tontolo izao. Ny filany zao tontolo izao dia inona moa filany zao tontolo izao dia ny asan'ny nofo, ny filalaovan-dratsy, ny fitiavam-bola ka tsy mahatsiaro tena intsony fa atao mivelona sy mangorona arena amin'ny fanaovana kolikoly sy ny zavatra maro samihafa. Ny kolikoly zay tena efa avolenta tokoa amin'izao fotoan'izao eto amin'ny firenentsika ary tsy mahagaga zany raha toa ka izao ny zavatra zay miseho eo amin'ny firenentsika. Dia mibaribary tokoa zany fanaova kolikoly zany ka toy ny vaiakandrina ozy ny fomba fiteny amin'izao fotoana izao. Voalaza ny tatitra moa nataon'ny Transparency International fa ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara dia tsy mbola natsapana vokaitra tsara ka mitaky ezaka avy amin'ny olona tsirairay avy sy ireo ONG zay mijoro ka miady amin'izany. Zany hoe mila ezaka be deaibe kanefa tsy ho ampy zany raha ny ezaka maha-olona fotsiny havana fa ilaina mihitsy zay fahasoavana avy amin'Andriamanitra zay mba mehery atsika fa atsika manda alaka ny tenin'Andriamanitra hoe manda zay zavatra toe-panahy rehetra tsy araka an'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao. Jamba ny fitiavam-bola ny olombelona ka tsy malala intsony lay filazantsara ny fahasoavana zay milaza fa tokony ho velona amin'ny fahonoana tena sy mandala ny fahamarinana ary ho tia vavaka mandritra izao fiainana ankehitriny izao. Ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny famirampony dia manome antsika ny famonjena azo antoka zany ry havana. Tadidio fa fahasoavana avy amin'Andriamanitra dia namonjena ny fanahintsika, nanafahana antsika tao anatin'ny fatorany ny herin'izao tontolo izao ka namondrano ny tompo antsika amin'ilay fiainana feno fiadanana sy fifaliana. Fahasoavan'Andriamanitra ho dia sy ny famirapon'Andriamanitra dia manome antsika ny famonjena azo antoka sy tonga lavatra ka mitarika antsika amin'ny herin'ny fanahy masina anao asa tsara ary zany misy havana namonjen'Andriamanitra antsika araka ny tenin'ny Saint Paul hoe zao olona noforoniko azy zao no anambarana fiderahana ary Andriamanitra dia tsy niantso antsika hanao lala-baraka ny anarany fa ny anome voninahitra azy mandrakariva amin'ny asa tsara
araka ny voalazo amin'ny Efesianina toko 2:20 fasantsika voaforona tao amin'i Kristy mba hanao asa tsara zay namboarin'Andriamanitra teo mba andehanantsika eo aminy. Ny asa tsara dia ny asan'ny fahamarinana izany, anana toepanahy madio, toepanahy mahatoky, homendrika ny fampianarana zay natolotr'Andriamanitra. Rehefa malalo amin'ny tompo, tiana ny mbola manamafy ny filazana nataon'ny Saint Paoly fa tena ampy ary feno tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra. Tadidio fa zany fahasoavan'Andriamanitra zany no toy ny tanan'Andriamanitra mihitsy nanafaka antsika tamin'ny fatoran'ny ota rehetra, manafaka antsika tao amin'ny fanjakany maizinao ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany mazava. Mazava zany fa dia fanjakany anjakan'i Kristy. Fanjakan'i Jesosy Kristy izay mitarika sy mampianatra antsika anaky ny fampianarana tsy misy kilema dia ny filazantsara zany. Ny fahasoavan'Andriamanitra dia mamonjy antsika ary mitarika antsika ho tia vavaka sy aina ny fiainana ara-panahy vaovao izay mitondra fiadanana. Voalaza Saint Paoly eo amin'ny Korinthianina voalohany toko 10:10 hoe nivaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Korinthianina voalohany toko 10:10 fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy izao aho zay Saint Paoly zany hoe natonga azo apôstôly na iraka Kristy. Io fahasoavan'Andriamanitra no miara niasa tamin'ny Saint Paoly nandritsy ny androm-piainany, na tamory zany, na tamin'ny sarotra dia tao amin'ny foana ary tsy foana izany fahasoavan'Andriamanitra zany ozy Saint Paoly. Koa raha nahitan'ny Saint Paoly, nahitan'ny Saint Paoly soa sy fifaliana moa zany fahasoavana izay nomen'Andriamanitra azy zany, moa tsy afaka hiasa ao amin'ny fiainako sy ny fiainanao koa ve zany, ka nanantsika fifaliana sy fiadanana ihany koa tahaka nataon'ny Saint Paoly. Fa eritrereto hoe ny fiainan'ny Saint Paoly na dia tany amponja ary izy dia mbola afaka mifaly foana ary mbola afaka manoratra epistily ihany koa ny olona rehetra mifalia manakarivo amin'ny tompo. Zany fahasoavan'Andriamanitra zany no nanana Saint Paoly fifaliana sy fiadanana, fa na dia mafy ary ny zavatra izay natreny
indrindra teo amin'ny asa fitoriana vilantsara zay natsony tompo azy de za hoe nahita fifaliana izy satria tena ampo azy tokoa ny fahasoavan'Andriamanitra zay ny antso azy ny tsony tompo azy anao ny asa tsara. Ry havana mahalala amin'ny tompo, ndao tsika iaina izany fahasoavan'Andriamanitra, ndao iainantsika izany fahasoavan'Andriamanitra zany ka anampy atsika mba ahafahantsika aneo ny toe-panahy matoky indrindra, mba hampamendrika ny fampianaran'ny tompontsika sy mpamonjy atsika amin'ny zavatra rehetra. Ry havana, ndao ialantsika ny ratsy fanao rehetra zay fanao zao tontolo izao, ataontsika ho levontsika toy ny tsisy intsony eo amin'ny fiainantsika, zany toe-panahy tsy araka n'Andriamanitra zany, fa ndao iainantsika volentsika ao anatintsika izany fahasoavan'Andriamanitra zany ka ahafahantsika miasa amin'ny mpitiavana sy ampamendrehana, miasa amin'ny fahamarinana indrindra amin'izao zavatra misy atrehany firenentsika izao, zay efa tena tratsy ny fahalovana lalina tokoa noho ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana amin'ny toeram-piasana maro, amin'ny ministera maro samihafa ireny, de tena rakotra izany tokoa ry havana. Ndao hiara-mety isika voaka n'Andriamanitra zay efa resy lahatra ny filazany tsara, fa tena fahasoavana ny Jesosy Kristy tompontsika de tena ampy tokoa ary mamery atsika anda ny zay rehetra toe-panahy rehetra tsy araka n'Andriamanitra, anda ary anohitra mihitsy amin'ny herintsika zay efa nomen'Andriamanitra atsika anda ny kolokolo sy ny tsy fahamarinana mahatra ny firenentsika. Efa misy ny feon-dakiloso maro samihafa zay miseho eto amin'ny firenentsika eto amin'izao tontolo izao, indrindra eto amin'ny firenentsika ry havana. Ndao tsika hijoro amin'ny fahamarinana, anda zany asa ratsy ny Satana izany de ny fanaovana kolokolo sy ny fanaovana ny tsy fahamarinana. Misy ny fiasany ny mpitondra fanjakana nao ezaka mba anarina ty firenentsika ity, fa dia vokatr'izay toetra zay atao hoe toetra ratsy mbola iainan'ny olona maro ary nao tafiditra ao anatina zany tsika kristianina zay tsy samijoro amin'ny maha kristianina atsika. De zao ny zavatra mitranga tomatomomboka avokoa zay zavatra rehetra mba vinavina sy fikasana ataon'izay mpitondra fanjakana mifandimby eo. Tadidio ry havana fa efa 80 taona zao na zao tsika ny fahaleovan-tena kanefa de mbola zao ny toerana misy atsika any amin'ny farany. Mampalahelo zany, mila mijoro izao sy ianao zay natsapa fa nandray zany fahasoavana avy amin'Andriamanitra izany, de mila mijoro ka ho vavolombelon'ny Kristy anatanteraka ny asa tsara, anda zay toe-panahy rehetra tsy araka n'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo zao, ka ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka n'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao. De mampahery atsika isan'andro ry havana, mampahery atsika isan'andro, na dia vetsiaritsika de zao hoe tadidio fa raha tena mijoro tsara amin'izany finoana an Jesosy Kristy zay efa namoiny ainy teo amin'ny hajaliana ka namonjy atsika ka mifampitatana itsika fanome tanana hiady amin'izany kolokolo sy ny tsy fahamarinana zany, dia ho hamarin'ny tompo amintsika ny teniny zay teny faneva napetraky ny toivaka ny fahamarinana zay efa fantatsika tsara zany eo amin'ny tantara faharoa toko fahafito ny andininy fahelana 12 zay mivaky toy izao amin'ny anaran'ny tompo hoe: raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy anetry tena ka hivavaka sy hitady ny tavako ary ala amin'ny ratsy fanaony, dia eny an-danitra aho ka hamela ny elony ary anasitrana ny taniny. Tena sitrapon'Andriamanitra tiano tanterahana izany teniny zany, tsy ho an'ny firenena Israely ihany fa amin'ny firenena rehetra zay vonona hiala amin'ny ratsy fanaony ka hivavaka hitodika amin'Andriamanitra, hibebaka eo Andriamanitra, anary ka handa sy anda zay toe-panahy rehetra tsy araka n'Andriamanitra sy ny filany zao tontolo izao, fa andray kosa le fahasoavan'Andriamanitra zay natolony nitondra famonjena natanterahany tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo zay maty ho antsika teo Najariana, ka de mampahery atsika andao hifanome tanana ka anohitra izany kolokolo sy ny tsy fahamarinana zany mba anasitranany tompo ty firenentsika ity dia hiadam-pinaritra mandrakizay. De ho n'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra ho amintsika rehetra kosa ny fahasoavany.
Sotranao zay ny fitahinao ka mbola afana mifampahery amin'ny lalana zao fandarany toy vaka amin'ny fahamarinana izao tompo dia atolotranao ny tera sy ny ajary voninahitra dia tafiohery zay mba entinay mandaa zay toetra rehetra tsy araka ny sitraponao Andriamanitra fandeha kosa araka ny lalana zay soitinao andehananay dia ny lalany fahamarinana makany amin'ny fiainana mandrakizay ny lalany Jesosy Kristy Tompo. Amen. Dia mametraka ny veloma mahafinaritra antsika rehetra indray ry havana ny natateraka ny fandarana moa Reverara Jona David Elson dia manonona ny fiadanan'ny tompo hatrany ho amintsika tsirairay avy. Manateo na tompoko. Hoy ny soratra masina, ny fahamarinana manandratra ny firenena, ohabolana 270 andiny 720. Tsy adidiko izao samy rery fa adidiko izaho sy anao. Renareo teo ny fandaharana Chaîne d'honnêteté.